Vatsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Nahandratra anao sidera ny anaranao aho, fefananao zava-mahagaga ianao, dia zavatra efa voakasatra amin'ny ela, sady mahatoky no marina indrindra. Amen. Ivavaka isika. Manondrika ny fo amam-panahy, ny saina sy ny tena rehetra ihany koa, ito ambany fahasoavanao, manoroka ny tongo masinao ry Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakanay, mba hiarabanao amin'izao maraim-baovao izao, hiderany sy hankalaza ary anome voninahitra anao ihany koa satria Andriamanitra mendrika hoderaina somem-boninahitra ianao. Ianao ilay Andriamanitra masina, Andriamanitra mahery, Andriamanitra mahagaga, ianao ilay mahatanteraka ny zavatra rehetra tsy vitan'olombelona. Misaotra betsaka Jesosy, mbola nanehoanao fitiavana sy famindrampo indray izay ankehitriny dia mbola velona hatrapamonjena, ary koa mbola notafianao hery sy tanjaka fahasalamana, mbola afaka indray hiatrika an'izao fotoam-bavaka masina izao androany. Makasitraka ihany koa Jesosy satria mino sy manantena tokoa izay fandre ny afatra mamy avy aminao, mba hanazava sy hanitsiana ny lalandisonay, hanatsara sy hanavao ihany koa azy rehetra ataonay. Ko mangataka ny famindramponao tompo malala, mba fenoa ny herin'ny fanahy masinao ao anatinay, ahafahanay miatrika tanteraka, miaino ampitiavana ny afatrao, mandray ary mitahiry izany ihany koa ampiarina eo amin'ny fiainanay. Dia mitenena raha tompo malalo, fa vonona ianao izay mpanomponao. Amen. Dia mbola faly miarabantsika indray amin'izao andro sabotsy, amin'izao zoma masina izao ry havana, ary mbola faly ihany koa manona ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika, ary koa ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampahirezana ary koa nohizantsika ny herinandro masina ry havana, dia ny teny izay hitantsika ao amin'ny Matthieu tokony 7:20, ny 5:50 ka hatramin'ny 7:50. Matthieu 27, 45 jusqu'à 53. Rehefa hita izany dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Hatratramin'ny ora fahaenina ka hatramin'ny ora fahasivy dia maizina ny tany rehetra, ary noho ny tokony tamin'ny ora fahasivy dia niantso tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe Eli Eli lama sabachthani, izany hoe Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana ny dia nahafoy ahy ianao. Ary ny sasany tamin'ny izay nijanona teo, raha nandre izany dia nanao hoe miantso ny Eli Eli io, ary niaraka tamin'izay ny anankiray teo aminy dia niazakazaka ka nandray spongy, ary rehefa natsobony tao anaty vinaingitra izany ka notohiziny tamin'ny volotara dia natohiny notsetsafiny Jesosy. Fa ny sasany kosa nanao hoe aoka hoe izahantsika ianao ho avy hamonjy azy Elia na tsy. Ary rehefa niantso tamin'ny feo mahery indray Jesosy dia nanolotra ny fanahy, ary indro niefitra lamba tao amin'ny tempolo dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany, dia niorooro ny tany ka nipesaka ny vatolampy, ary nisokatra ny fasana ka maro ny fatin'ny olona masina izay efa nodimandry no nitsangana. Ka nivoaka tao avy tao amin'ny fasana ireo taoriana nitsanganan Jesosy, dia nakatao amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny maro. Amen. Izany indray ry havana no anohizantsika ity herinandro masina ity, angalantsika fampahirezana. Rehefa niantona teo amin'ny hazo fijaliana tokoa mantsy Jesosy ry havana, dia fantany tsara tokoa fa efa vita ny zavatra rehetra nandrahan'Andriamanitra azy tetỳ an-tany. Sapany ihany koa efa tena tombotra dia tombotra ny andro sy ny ora afatesana. Dia inona moa zavatra mitranga avy eo ry havana? Tamin'ny ora fahaenina hoy ny tenin'Andriamanitra, ka hatramin'ny ora fahasivy dia maizina tanteraka ny tany rehetra. Ary Jesosy niantso tamin'ny feo mahery nanao hoe Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana ny dia nahafoy ahy ianao. Na tsy ary tena oro tanteraka tokoa mantsy Jesosy ry havana tamin'ireo fangiry firiana fara-tampony nianatra taminy. Ary dia rehefa nanolotra ny fanahy Jesosy, izany hoe nandritra ny fotoana ny ialany aina,
dia nitritra ny zara roa koa ny efitra lava tao tenipoly hatrany ambony ka hatrany ambany. Ny orooro ihany koa ny tany ka nitresaka ny vatolampy nisokatra ny fasana ka maro ny olona masina izay efa maty noho nitsangana. Izany rehetra izany ry havana no nitranga tamin'ny fotoana ny alan'i Jesosy Kristy ainy. Izany hoe rehefa tena dinihana tsara dia toa zavatra feno fahagagana tokoa noho niseho. Fahagagana tokoa satria ora tokony mbola ho feno fahazavana nge ry havana zany ora fahaenina hatramin'ny fahasivy izany. Tokony mbola ho feno fahazavana tokoa kanefa lasa maizina tanteraka vetivety teo. Fahagagana ihany koa zany hoe ray minitra teo dia ny orooro ny tany ka nitresaka ny vatolampy nitsangana ny maty satria nisokatra ny fasana. Ary ny anaran'i Jesosy raha teo koa moa ry havana dia efa natao hoe himahagaga. Ny fiainan'i Jesosy Kristy rehetra tety an-tany mantsy dia hitantsika tsara fa fiainam-pahagagana avokoa. Nampahiratra ny mason'ilay lehilahy jambatra any am-bohaka anie Jesosy. Namoky olona narivony tamin'ny mofo 5 sy hazan-drano romonja anie Jesosy. Nanangana ny Lazarosy efa maty 4 andro ihany koa Jesosy. Ireo no voatanisa aloha fa maro dia maro ny fahagagana izay nataon'i Jesosy. So ihany ry havana fa Jesosy dia tsy miova an'io ampitso ary mandrakizay. Noho izany samiamino isika fa mbola afaka hanao fahagagana ihany koa izy amin'ny feno fahasarotana izay diavintsika ankehitriny. Tsarovy tsara nefa ry havana fa matoa Jesosy afaka niaina tao anatin'izany fiainam-pahagagana maro be izany dia satria Jesosy nandritra ny fotoana niainany tety an-tany dia nanaiky tanteraka ho fenona tamin'ilay herim-panahy avy amin'Andriamanitra. Ary izay fahafenona tao anatin'izay izay no nahafahany nanao zava-mahagaga be dia be tokoa. Ohatra fotsiny hoe nandritra n'ilay fotoana fampakaram-bady tao akana, lany ny divay dia nasain'i Jesosy no fenona rano ny siny ary rehefa feno rano avokoa ny siny vao navadika Jesosy ho divay ny rano. Izany hoe tsy siny nisy rano tapatapany akory na koa siny nisy rano faribodiny. Tsy izany no nanaovan'i Jesosy Kristy fahagagana ry havana fa siny tena feno tanteraka tokoa. Ny marina izany dia zao, ao anatin'ny fahafenona tanteraka Jesosy no manao fahagagana. Androany ry havana dia tena tiany tombo tokoa isika ho feno ilay herin'ny fanahy masina ao anatintsika ao. Tena tiany tokoa isika ho feno fahadiovam-po, ho feno fahamasinana ihany koa ry havana mba ahafahantsika mandray fahagagana avy aminy. Isika nefa maha-olombelona antsika ry havana dia matetika maniry fadratra no feno ny harem-ben'ny tany isan-karazany. Maniry ihany koa feno ny zavatra ny tany hitondra faliana ho an'ny tenantsika sy ny ankonantsika. Saingy ny tompo kosa dia maniry ameno antsika tsirairay avy ny zavatra tsara rehetra ara-panahy satria izao sy anao izao isika rehetra tsy misy akanavaka no tian'Andriamanitra ampiasaina hanatanteraka ny fifoazam-panahy maneran-tany. Ko raha maniry isika ry havana moa be amin'ny asa fanompona, raha maniry ihany koa isika ho tonga fitahiana ho an'ny hafa dia tsy maintsy isika manaiky ho fenona ny herin'ny fanahy masina avy amin'Andriamanitra. Izay no ahafahantsika mandeha lavitra amin'ny asa fanompona. Izay no ahafahantsika mamokatra be dia be ihany koa. Raha raisitsika ohatra fotsiny ry havana hoe fiarakodia moto, fantatritsika fa samy mandeha amin'ny solika avokoa ireo. Raha feno tapatapany na faribodiny reservoara ny solika ao anatiny dia tsarovy fa tsy ho lasa lavitra mihitsy akory ny fiarakodia ny moto, tsy ho tonga lavitra ary tsy ho tonga any amin'izay tanjona tiany aleha akory izy. Dia toy izany koa isika kristianina, be dia be ny mihazakazaka manao ny asa fanompony kanefa toa tsy manana ihany fa tsy ampy ilay herim-panahy ilaina anatanterahana ny asan'Andriamanitra atsakany sy andavany. Ilay solika fitaiza ao anaty efa tena mbivotra dia mbivotra, tsy mitondra na manome fahazavana intsony, tsy havitanana inona na inona koa. Androany ry havana dia tena tian'Andriamanitra tokoa isika ho fenona ilay herim-panahy avy any aminy. Kanefa na izany aza dia isika ihany koa no tokony anana etaeta ho fenona tanteraka mba tsy asa irery ny tompo ry havana. Ko raha tena mangetaeta, manana etaeta isika ho fenona dia tsy maintsy manokana fotoana andoliana ivavahana isan'andro.
amakina sy andinihana ny tenin'Andriamanitra isan'andro mibebaka hitondra ny fahotantsika ary angataka famindram-poa fanadiovana avy amin'ny rason'i Jesosy. Ary mandritra ireny fotoana rehetrarehetra ireny no tsy hitantsika akory fa miafeno tsikelikely isika ry havana. Zany hoe tena miankina antsika tsirairay avy tokoa izany ry havana no ahatonga antsika ho feno na tsia ny herin'ny fanahy masina na ny solika fitaiza ao anatsika. Izay tsy inona akory zany fa Jesosy Kristy efa tena tafatoetra ao anatsika. Ny fanahy masina efa noraisitsika ka manolo-tsainantsika isan'andro. Ny tenin'Andriamanitra izay efa tena manapaka ao anatsika ihany koa. Ilay miaraka amin'Andriamanitra mantsy ry havana tsy vitany hoe nandray an'i Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy isika dia vitatreo. Fa tsy maintsy isika miezaka ho feno isan'andro ny herim-panahy avy amin'Andriamanitra. Tsy maintsy ihany koa isika miezaka manolo tena ho an'Andriamanitra isan'andro satria tadidio ry havana fa Andriamanitra koa isan'andro dia manavao ny famindram-pony ho atsika. Ary amin'ireny fotoana rehetra ireny dia tsy maintsy ho vonona mandrakariva isika manaiky ho fenona hatrany hatrany. Andriamanitra ny ry havana ka isan'andro hoe tsy hoe amin'izao andro pasika izao ihany na amin'ny andro fety ihany koa fa isan'andro izy dia mitady olona manaiky ho fenona ny herin'ny fanahy masina. Tsaroa fa rehefa tsy manaiky ho fenona amin'izany zavatra ara-panahy avy amin'Andriamanitra izany isika dia tsy maintsy ho avy ny devoly fahavalontsika hanapodika andrava ka hameno antsika amin'ny trosa, hameno antsika amin'ny aretina, hameno antsika amin'ny tebiteby sy ny karaza-pahoriana maro isan-karazany. Koa mba tsy hatanteraka an'izany programan'ny Satana izany ho ambinina eo amin'ny fiainantsika ry havana dia samiry manaiky ho fenona amin'ny zavatry ny fanahy avy amin'Andriamanitra manomboka androany. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Ivavaka isika. Mankasitraka indrindra ry Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakanay ka nampafantarina ho anay indray androany fa nandritry ny fotoana rehetra ny ainanao tety an-tany tokoa ary hatramin'ny farany nialanao aina teo ambony hazo fijaliana dia zava-mahagaga hatrany hatrany no nasehonao. Tsy mahagaga tokoa izany Jesosy satria nianaranao tokoa azy dia natao hoe mahagaga. Androany koa dia mbola nampafantarinao anay ny tsy ambaratelo na ahafahanao nanao izany fahagagana marobe izany satria tsy tonga foana tokoa izany fa hainy olay toetranao fa katoan'Andriamanitra dia nanaiky tanteraka ianao ho fenona ilay herim-panahy avy amin'Andriamanitra ary izany fahafenona izay tao anatinao izany no nahafahanao nanatanteraka ireo zava-mahagaga marobe. Izay kosa nefa tompo malalo maniry isan'andro ho feno ny arambe avy aminao kanefa toa malaina tsy mety ho fenona ny herim-panahy avy aminao. Malaina tsy mahavita mivavaka maharitra akory, malaina mamaky sy mandinika ny teninao, malaina tsy mety miaino ny toroteny avy aminao. Izany rehetrarehetra izany efa tsy tsapanay tompo malala fa ireo le zavatra ny fanahy mitondra fahafenona tsikelikely ao anatinay kanefa dia tsy tanteraka noho ny fahalainanay. Ko mangataka famindram-po Jesosy malala mamelany elokay re mamindrafo aminay tompo aza mitazona fahatezerana amin'reto adalanao reto. Menatra sy mangay ahy izay Jesosy satria tena tsapanay tokoa ankehitriny fa tena tena loatra izahay maniry soa be dehibe avy aminao kanefa kamo misahirana sy manatanteraka ny sitraponao. Tsy mba mety mangetaheta ho fenona amin'ireo zava-panahy avy aminao. Ko ampio izay Jesosy malala amin'ny alalan'ny fanahy masinao fa fifanahy mahery izahay handinika tsara ny sitraponao isan'andro mba hanana etaeta ho fenona amin'ireo mba hankatoa ny sitraponao rehetra fa tsy ho ditena intsony ary dia tsy ho tanteraka sy ho ambinina amin'ny fiainanay rehetra ny programa ratsy ny Satana mitady hanapodika anay. Misaotra indrindra Jesosy malalo mankasitraka tompo. Raisoa ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Ho aminareo anie ny fiadanana ary ny fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Ny fahasoavana aneo aminareo izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana sy mety levona. Aleluia. Amen. Ho tanteraka tokoa ane izany
amin'ny anaran'ny Ray